Sanjibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lultranao ni fampalalam-baovao. Ho tanterahana ny alakamisy volana novambra 2024 avy izao ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany raha toka ny 20 ny volana desambra ho avy izao kosa ny fihodinana 2 hoy ny teo anivon'ny CENI. Ireo daty ireo izay tolo-kevitra avy amin'ny CENI ka iandrasana ny fanapa-kevitra avy amin'ny HCC. Tsy manam-piniavana iroso amin'ny fanalalahana ny tsena lavanilina ny fanjakana raha nivokatra ny fionana ny arahan'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpandraharaha anatin'ity seha-piariana ity omaly. Antony ho voakasika ny tombontsoan'ny mpandraharaha goavana iray izay feny sehatra eto amin'ny firenena. Tranga izay tsy azo ekena ka iantsony solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ireo mpisehatra sy mpandraharaha anohitra ny ampimamba tao amin'ny seha-piariana lavanilina. Safira 90 kilao hita tany Mananjary ny taona 2024 voalaza ho ngeza-ndrindra maneran-tany no lasana orinasa iray ao Suisse ankehitriny ary ampiratiana ny Dubai atoato araka ny lahatsoratra an-gazety nivoaka ny Aveu National ny 7 febroary. Manapirofo ny fananan'ny firenena renan-kibon'ny tany maro ny tranga saingy aiza-hoaiza ny fanaraha-maso sy ny tamberim-bidy ho an'ny vahoaka hoy ny manam-pahaizana amin'ny sehatry ny vato sarobidy iray. Tandindindoza amin'izao fotoana i Randriamanana Janot, Papanelo Lakolosy izay no tanana ponja vonjy-maika araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy. Mpandraharahan'ny fonja no nitiory azy raha ny fanazavana ka ahina isy fanampara-pahefana tao aminy. Nangataka fahafahana vonjy-maika manoloana io tranga io ny fianangaviany saingy no lavin'ny fitsarana. Any ivelany, any Ukraine, mitohy hatreto ny daroka bomba ataon'ny Rosia amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy faritra atsimo Atsinanana any an-toerana. Lasibatra amin'izany ireo ivotoerana mpamokarana angovo. Mangataka famatsihana fitaovam-piadiana avy amin'ny vondrana Eoropeanina toy ny fiara-manidina mpiady ankehitriny ny filoham-pirenena Ukrainiana. Ary avy hatrany ary ny andindinin'ireo. Zoma fafolo ny volana febroary taona 2024 manatra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soindray tamin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ampanajana tanteraka no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany dia ho tanterahana ny alakamisy 7 ny volana novambra 2024 avy izao ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany raha toka ny 20 ny volana desambra ho avy izao kosa ny fihodinana 2 hoy ny teo anivon'ny CENI. Ireo daty ireo izay tolo-kevitra avy amin'ny CENI ka iandrasana ny fanapa-kevitra avy amin'ny HCC. Fitsinokoloina. Tsy mbola manaraka ny lalam-panondrenana ny daty 7 novambra izay nosafidian'ny CENI anatanterahana ny fihodinana voalohany ny fifidianana ho filoham-pirenena. Tsy maintsy andrasana ny fanapa-kevitra farany avy amin'ny HCC araka izany ny mety ho fiovan'ny daty raha toka vinavinaina teo anelanelan'ny 17 novambra hatramin'ny 17 desambra izany teo aloha. Raha ny nambaran'ny CENI, ihena 10 andro ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana raha iverina ilatsaka ho fidiana ny tenany ka antony tsy maintsy andrasana ny HCC. Araka izany, 9 volana tsy hahatongavan'ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy mipetraka ny pitsopitsony mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana eo anivon'ny CENI ankoatra ny daty izay nivoaka androany. Isany amin'izany mikasika ny tetiandro vijotry ny fifidianana sy ny fifidianana ben'ny tanàna izay samy tsy mbola tapaka raha nambaran'ny filohan'ny CENI nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety androany. Dia hoy izahay hoe aleo angamba tsy hovadiana zay fa aleo andrasana zay vahatelo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay raha miteny moa zareo hoe tsy mety ho daty io zahay tsy afaka ny pression eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy. Mahakasika ny fifidianana ny ben'ny tanàna mitovy amin'izay ihany koa ny fifidianana ny ben'ny tanàna hoe hitantsika eo ny
revon'ny gouvernement sy ny HCC mahakasika ny taratasy sy ny fangatana ny tolokevitra zay nataony CENI mivoaka io dia resaka indray tsika mahakasika ny tetiandro mahakasika ny fifidianana be ny tanàna. Ankilany eo am-pitadiavana ny famatsimbolana tanterana ny fifidianana ny CENI amin'izao fotoana ary tsy nazahoana valiteny mazava mikasika ny teti-bola efa eo am-pelatanany ahafahana manatanteraka ny fifidianana raha nanontaniana mikasika izany. Ny teti-bola izay nambara ombieny fa tsy ampy raha nitapaka teo amin'ny teti-bola mpanjakana no jereny. Ankoatra izay, ny famatsimbola izay tsy mbola misy tokotaniny no nambarana izy ireo ho antoka amin'ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny antsakany sy andavana. Anjarany CENI ny manao ny fomba ahitana ny teti-bola anaovana ny fifidianana. Izay tsy manamevana ny avevitra mahakasika ny recommandation fa mino angamba zahay fa ny fifidianana dia tsy maintsy isy dia zahay zany amin'izao fotoana izao efa miaraka midinika amin'ny fitondrana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny teti-bola zay eritreretina hoe izao no teti-bola farany ho atao amin'ity fifidianana ity. Ka ao anatiny misy zany amin'izao fotoana izao dika zany fa aty hevitra amin'ilay izy tsy voatery dia tena hoe zay tenen'ny CENI hoe tena hoe tsy maintsy ity fa tsy maintsy miady hevitra. Mikasika ny lisam-pifidianana 2,70 isanjato amin'izao fotoana ny tahan'ny mpifidy voaray anarany. Ny 1,30 volana May ho avy izao no hikatona tanteraka ny fandraisana ny lisitry ny mpifidy eny amin'ny biraom-pokotany manerana Madagasikara. 10 andro aorian'izay no nambaran'ny CENI anaovana ny fanaraha-maso sy ny fanotana ny lisitra ka ny 10 Jona no hikatona ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Io teti-andro napetraka io izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pifidianana 7 tsipika 4 tamin'ny 1 May 7 izay tokony hikatona tanteraka amin'ny 5 May ary tokony hamoaka ny lisitra raikitra ny CENI araka ny voalaza ny andininy 7 Fa tsy mbola feno ny fepetra ahafahana manatanteraka fifidianana antoko ny fitoniana sy fanamafisana ny demokrasia eto Madagasikara raha tsy tanteraka amin'ity taona ity ny fifidianana be ny tanàna araka ny voalazan'ny lalàna hoy ny antoko malagasy miara-miaingy. Ankilany anjara andraikitry ny CENI ny manao izay tanteraka ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna amin'ity taona ity hoy ny mpanara-maso manokana ny fifidianana eo anivon'ny safidy ny antsipirin'izay. Araka ny andininy fa 700 ao amin'ny lalàna laharana 420 tsipika 4 tokony ho tanterahina amin'ity taona 13 ity ihany koa ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna raha ny fanambarany antoko malagasy miara-miainga androany. Dingana iray lehibe ny famoahana ny daty anatanterahina ny fifidianana filoham-pirenena sainga tsy feno izany teti-andro izany. Angatany antoko ny famoahana ny daty anatanterahina izany. Io fifidianana be ny tanàna io izay ankinan'ny fampivoarana eny fotony sy ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana. Ho an'ny mpanara-mason'ny fifidianana eo anivon'ny safidy, manandanja amin'ny fitan'ny tanàna ny firenena ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Tokony ho tanterahina amin'ity taona ity ny fifidianana raha toka anaraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny CENI. Raha ny lalàna velona moa zany sy ny fotoam-piasany ireo olom-boafidy na io ny filoham-pirenena na ireo voafidy eny anivon'ny commune zany toy ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna dia efa samy tapitra amin'ity taona ity daholo zany aloha ny fotoam-piasan'ireo. Raha te hanaja ny lalàna velona zany sika mazava ho azy dia tokony ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana na ny filoham-pirenena io na ny be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna. Araka ny zava-misy tokoa dia ny sosokevitra nomeny CENI tandroany dia mbola mifantoka betsaka ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Dia andrasana mihitsy zany ny fampiarana sy ny lalàna velona ataon'ireo mpiatsehatra rehetra mikarakara ny fifidianana satria fantatritsika fa na ao amin'ny teti-bola-mpanjakana ihany koa hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy teti-bola tena voafaritra mazava hitondrana an'izay raha mpifidianana momba ny eny amin'ny commune izay. No amafisin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo firaisamonim-pirenena manara-mason'ny fifidianana ny fanambarana mazava mikasika ireo fifidianana be ny tanàna ireo avy amin'ny CENI. Mbola
misy fotoana aloha zany ny CENI tokony hanao fanambarana mazava ary hanome tolo-kevitra mazava momba n'ilay fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny communaly, ary izay no apirisiana azy mba hifantoka tsara amin'izay lalàna manan-kery mifehy ny fifidianana rehetra, fa tsy ny fifidianana na karazam-pifidianana anankiray ihany zany toy ny fifidianana filoham-pirenena, fa izay rehetrarehetra momba ny fifidianana zany no andraikitra ny ekeny ho raisina dia tokony izay ny tanterahana. Izay zany raha ny sosokevitra avy aty dia tokony mandefa koa izy ny programa ny fifidianana momba ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina, fa mazava ho azy ny fitondrana manan-kery eo zany no tokony mijery ny fomba paikady tanterahana n'ilay sosokevitra avy any amin'ny CENI. Maro ireo tsy fanaran-dalàna anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Antitra ny terina hatrany ihany koa ny mikasika ireo didy aman-dalàna manodidina ny fikarakarana ny fifidianana. Anton'izany ananana fifidianana madio sy mangarahara, tsy ny tanila ary ekeny rehetra. Eo ihany koa ny fifidianana manaraka ny lalàna amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara. Tsy manam-piniavana iroso amin'ny fanalalana ny tsenan'ny lavanilina ny fanjakana raha ny vokatry ny fionana ny arahan'ny filohan'ny repoblika sy ny mpandraharaha amin'ny TCA-Piarina ity omaly. Antony ho voakasika ny tombontsoana mpandraharaha goavana iray izay mifehy sehatra eto amin'ny firenena. Tranga izay tsy azo ekena ka iantsoa ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka ireo mpisehatra sy mpandraharaha nohitra ny ampimamba tao amin'ny TCA-Piarina lavanilina. Ivy Richard no mitatry ny andindiny izay. Manodidina ny 2 taona ny vokatra lavanilina malagasy tsy misy mividy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana, araka ny tatitra avy amin'ny solombavambahoaka ny Toamasina voalohany no sady mpandraharaha amin'ny fanondranana ihany koa. Olana goavana anatin'izay ny fameramidy ny vokatra lavanilina. Raha $400 fob ny vidiny farany ambany napetraky ny fanjakana, tsy izay ny avoakan'ny lalàn'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka mamotika ny mpandraharaha sy ny toe-karem-pirenena ankapobeny. Tantara ny tsara n'izany rehetra zany fa mila tsinjovina ny vahoaka malagasy, tsinjovina ny tantsaha, tsinjovina ny mpandraharaha rehetra. Raha tsy misy mpandraharaha hividy ny vokatra, izy ny vidiny vokatra. Tsika zao raha ohatra tsy afaka manondrana letsia betsaka tsika noho ny antony maro samihafa, afaka mihinana letsia koa ny malagasy mba misy hividy ihany letsia io. Fa raha vao tsy mandeha lavanilo, tsisy malagasy mihinana lavani zany. Mbola tsy nahitan'izany ako malagasy hividy lavani dia hoe hihinana lavani. Dia efa fatan'ny fanjakana zany misaotra ny zaroan'ny maroantsetra nitsangana njoro, mananara nitsangana njoro, zaroan'ny sava nitsangana njoro, diana nitsangana njoro, satria ohatrany tsy mahay mandray lesona io fanjakana io raha tsy mijoro ny olona. Mazava ny antony nampiziriziry ny fanjakana amin'ny fitazonana ny vidin'ny lavanilina ho $400 fob eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Voalohany ny tahotra amin'ny fikitiana ny tombotsoana mpandraharaha goavana iray izay mifehy ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Misy olona ao tady anao ampimamba ny sehatra lavanilina fa niteneniko imbetsaka zany, ary mbola vao maika mivaingana izy zao. Filoham-pirenena sahirana satria ohatrany tehiroso izy amin'ny fiarovana ny olona rehetra, vahoaka sy ny mpandraharaha. Kanefany mahavita mibaiko raha eto amin'ny firenena io rangahy io mampalahelo, manahirana, tsy azo ekeny zany. Donc zany miziriziry satria izy koa te hanondrana lavani, ary voalohany izy manao lavani, manana 300 tonnes izy tsy lafiny, dia tiany ho lafo ambony dia ambony ny vidiny satria ny anazy fanafotsim-bola, blanchiment no tena tetika ny rangahy io, blanchiment fa tsy hamarotra lavani fa blanchiment. Mpandraharaha manodidina ny TCA-Piarina lavanilina 720 raha iverenana no ny fampidinika tamin'ny filoha teny Avoloha omaly. Ankoatry ny fitazonana ny vidim-bokatra ho $500 fob eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, tsy nahazo ambokany ny fitakiana ny fanalalahana ny fahafahana manondrana. Ny fanondranana ny vokatra izay nambaran'ny fanjakana trany fa tokony ampelantanan'ireo mpandraharaha matianina hitandroana ny kalitao. Antony fanontanian'ireo mpisehatra amin'ny faritra maro manao hoe tsy mahafeny fitazonana ny kalitaon'ny vokatra ve izy ireo izay efa ntaonany maro ny sehatra anatin'ny lavanilina. Ankoatr'izay, tapaka nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny repoblika sy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny lavanilina omaly ihany koa fa ireo mpanondrana misy 720 na azo fahazon-dalana na agrément dia tokony hanavao izany hatramin'ny 17 ny volana febroary 2024. Manana 12 andro izy ireo hisorohana ny hirosona amin'ny fividianana manontolo ireo lavanilina izay voasoratra ao anatin'izany fahazon-dalana izany. Ny fitondram-panjakana dia vonona ny andresy lahatra ireo mpanjifa iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny road show.
mba hitazomana ny toeran'ny Madagasikara izay voalohany eran-tany eo amin'ny sehatry ny lavanila, omena lalana hivarotra lavanila Cuts eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo mpanondrana, hatramin'ny 100 amin'ny abetsahany omeny agrément navoaka. Tapaka fa $700 ny kilao izany lavanila Cuts izany. Ho fisorohana ny osoka na fanodikodinana, manome toromarika ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana sy ny tale Jeneraly ny faditseranana sy ny filohan'ny Repoblika ametraka rafitra anaramaso entitra anatin'izany. Ho hitantsika eo izany hoe amaly ny fangatahany mpisehatra ve sa ahoana ity fihaonana sy fanapa-kevitra ity. Fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy manam-piniavana. Dia azafady Safira milanja 70 kilao hitatany Mananjary ny taona 2024 no voalaza ho ngeza indrindra maneran-tany ho lasana orinasa iray ao Suisse ankehitriny ary ampiratiana any Dubai atoato araka ny lahatsoratra goavana an-gazety navoaka ny National ny 7 febroary manapirofo ny fananany firenena ary anakibon'ny tany ny tranga. Saingy aiza ny fanaramaso sy ny tamberimbidy ho an'ny vahoaka hoy ny manampahaizana amin'ny sehatry ny vato sarobidy iray. Fananjiadina. Niteraka resabe ny anivon'ny tambazotra tseratsera sy ny fiarahamonina treto ny mahakasika ilay vato safira veto Madagasikara voalaza ho ngeza indrindra maneran-tany ho tonga any Dubai atoato araka ny lahatsoratra an-gazety navoaka ny Veo National ny 7 febroary. Raha ny taona 2024 no nahitana ny vato tany Mananjary, tsy nisy nahafantatra ny momba io ny malagasy. 3 taona mahery aty aoriana, orinasa ao Suisse no tompony ary ampirantiana any Dubai. Ny fivoahan'ny vato sarobidy izay nisy hatrany ka mampametra-panontaniana ny rehetra. Tsy voaindray mandeha no nisy trangan-javatra ohatran'ireny fa tamin'ny taona 2020 tadidiko tsara fa nisy vato lehibe anankiray manga dia tena tsara tokoa izy io 17 kilo ny lanjany. Corendon no fahitana ny vato iny fa ny lokony tena tsara. Rehefa tonga tany an-dafy moa dia misy le atao hoe Monsieur Jeffrey Bergman no publié azy hoe Safira provenance de Madagascar, le plus gros saphir du monde. Dia tena niteraka resabe tamin'ny andro ny Ramatoa Bettina Beno ministre ny minina tamin'izany fotoana izany. Ary nisy mihitsy aza fanadihadiana izay nampanaovana fanjakana tany amin'ny DG2 tamin'ny fotoana androny. Dia tantara anankiray faharoa nisy ihany koa karazana échantillon numérologique ihany koa zany émeraude tamin'izany fotoana izany tamin'ny ny Flora Valomanana. Dia niteraka resabe koa izy io ary tena hoe nandefa délégation tany mihitsy moa tamin'izany fotoana izany. Ary nisy manampahaizana malagasy moa zany voatery voafonja mihitsy tamin'izany fotoana izany, nisy mpandraraha ihany koa. Tafiditra anatin'ny record maneran-tany ary nampidirina anatin'ny Guinness Book ny volana Desambra 24 ity Safira ho avy any Dubai ity. Milanja 70 kilao ny vato ary mitety bidy hatrany amin'ny $570 na $720 lavitrisa ariary. Ho an'ny manampahaizana amin'ny sehatry ny vato nanaovana fanadihadiana, manapirofo ny fananany Madagasikara arenan-kibon'ny tany ny tranga, ka mila jerena hatrany ny fanaraha-maso sy ny fandaminana ny sehatra, hisitrahan'ny malagasy ny tamberim-bidy sy ny tamberina andraikitra avy amin'ny fitrandrahana. Dia indray mandeha be ny Safira dia miakatra ny vidiny, dia indraindray zavatra hafa. Dia toujours tsika zao nanana n'ity resaka ataontsika hoe minerai de lithium ity vetivety eo zao izy efa zao ny olona efa fahanao daholo mipito zao Portugal efa hanao koa Zimbabwe manana, tsy tsika irery manana an'ilay izy fa ny zavatra tokony atao zany dia le fanabeazana an'ilay Haute-Pyrénées sy indrindra fa fiarahana miasa akaiky amin'izay ataontsika hoe ministère PIA zany no fa tsika zany mandinika an'ilay izy tsara hoe ahoana no fomba ho atao. Fa normalement tokony misy vola miditra amin'ny fanjakana ary misy manao an'izany opérateur misy vola aloha io arakaraky ny apetsahany sy ny valeur izay déclaré-nao anatin'ny facture zany. Izay rehetra izay no anaovan'ny mpisehatra antsoavo hatrany amin'ny fitondram-panjakana, andrindra sy hitondra vahaolana aingana manodidina ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany, manomboka amin'ny fitrandrahana hatrany amin'ny fanondranana ny vokatra. Ny malagasy izay zary lasa mahantra ambony arena hatrany, indrindra tao anatin'ny 10 taona izay. Fa mandangana ny Prime Ministre izay nilaza fa misy vola 100 miliara ariary ao amin'ny fond routier hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka androany. Mitaky ny anokafan'ireo solombavambahoaka enquête parlementaire ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ahitana ny tompon'antoka amin'ny fahasimban'ny lalana eto Madagasikara. Onona saina.
Nandisy ny filazan'ny Premier Ministre amin'ny fananan'ny Fonds routier vola 900 miliara ariary ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Toamasina voalohany Ratsiraka Roland nahodiny mpitondra any amin'ny orinasa JIRAMA ny vola tokony anamboarana ny lalana raha ny fanazavana. Naresaka manko ny Premier Ministre hoe 600 miliara ozy izy ny vola ao. Lainga tsara lahatra zany. Ekeko fa 2019 misy 100 milliards, 2020 nisy 100 milliards, 2021 nisy 100 milliards, 2022 nisy 100 milliards. Ekeko zany. Fa le vola efa tsy ao tsony. Ka tokony mijoro Premier Ministre, mijoro Ministre ny Vaventy, manazava amintsika malagasy zay mpanjifa ary mandohany io vola io hoe nataonareo inona le vola. Farakaraky ny feo zany de nalefan'ny zareo any amin'ny JIRAMA. Fa ny tena olana zany dia le toetsaina entina zao hoe ravaina zany le vola fotsy ho azy eo dia lasa tsy mandeha ty entretien routier ty. Tsika rehetra tokony mitsangana ary manoratra amin'ny fanjakana tsy azo ekena ny fanodikodinana io na alefany amin'ny JIRAMA alefany RMAD tsy azo ekena izany satria miankina amin'ny lalana io ny zavatra fiainantsika rehetra. Mila verina ohatrany taloha ny resaka gestion ny fonds d'entretien routier izy ankehitriny moa nataon'izao hoe fonds routier. Isan'ny nivotra nandritra ity fotoana andro an'ity ihany koa ny amin'ny tokony ivadia ny fonds routier ho autonome eo amin'ny fitantanam-bola fa tsy ampiraisina amin'ny ministera ny fitantanam-bola intsony ialana amin'ny fanodikodinana ny vola tokony ikojanany lalana sy ny faharetan'ny famoaham-bola entina miasa. Ankoatra izay, vonina ity solombavambahoaka ity anoro-hevitra ireo ben'ny tanàna amin'ny fomba anamboarana ny lalana kominaly. Ny kolikoly manomboka amin'ny fanamboarana ny lalana hatramin'ny fampiasana azy no antony fahasimbana misy ankehitriny hoy kosa ny Association des transporteurs camionneurs. Ny olana zany corrompu aby jiaby eto Madagasikara. Tsisy raha manjary ato. Ary boka malagasy io tsisy samteny. Banque mondiale nametraka. Manao contrôle pesage nareo. Corruption zato sanjato milio. Anao mandeha agnano gardiaika amin'olona vola anao dia avelany magnano fahotana le olona. Iny zany misy mitondra 60 tonnes magnefa voly mazo mandeha. Antegna magnara-dalàna tsy anao raiky mahavita Madagasikara ty. Tsy haiko miandry anay torina reo sa izy mangataka an'izay vaovaka an'izay sa tonga dia afaka magnano an'izay nareo attaque député fa izay tamin'ny herintaona fa nieritreritra hoe agnano enquête parlementaire problème tapaka session ordinaire izy ngaiko député namana zay azo atao manao enquête parlementaire mba iveregnany raha jiaby milony. Nivory niaraka tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny fitaterana sy ny fanamboaran-dalana toy ny injenerany asa vaventy, ireo fikambanana fiara vaventy mpitatitr'entana, ny taksi sy ny taksi borosy androany solombavambahoaka Roland Ratsiraka, notron'ireo solombavambahoaka sy mpanao politika teny Antaninarenina. Fahasahiran-tsaina ireo antoko manohana ny filoham-pirenena sy miezaka manatsara endrika ny fitondrana misy amin'izao fotoana. Nahitana taratra izany antoko maitso izay nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny Antaninarenina, niodikodina tamin'ny famaliana ireo fanontaniana. Manodidina ny 2 hektara isan-taona ny ala lasa lavenina vokatry ny toro-tanety sy ny toroaly eto Madagasikara araka ny tarehimarika navoaka ny ministera ny tontolo iainana. Tarehimarika izay ambony ary mampiseho fa tsy manana ny politika fiarovana ny tontolo iainana i Madagasikara hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety. Ankoatra io, ahitana taratra ny tsy fahaiza mitantana mpitondra ihany koa ny fahasahirana ny iainana ny vahoaka andavanandro. Tsy mahomba fiarovana ny tontolo iainana zany hoe ny olona rehetra manao TV ala daholo amin'ny fanaovana charbon, kitay, fandorona tanety. Zay tsisy vahaolana nefa amin'izay. Tena tsy mahomby. Tsika zao eto tanàna eto amin'ny ville eto fa tsika raha mekandevanao amin'ny faritry Bongolava amin'ny Tsoromandidy iny. Doro tanety eo tonga dia tsy andeha raha fa rehefa amin'ny alina tonga hazavana ny ito. Tena hitanao ny hazavana manazava ny tapitendrombohitra sy loasay. Tsika vahoaka malagasy 80%, 80 plus tasa. Dia anko raha ohatra ka hoe resaka hoe fampandrosoana zay dia any aloha no tokony natao fa tsy le hoe manara-penitra sy ny sisa reny. Dia izay na ny fieritreretako azy hoe raha ohatra ka hoe tsika malagasy 20% eo tasa donc dia tokony tany amin'ilay tany ny fototra le fampandrosoana fa le zany tsy arakaraka an'izay le izy. Araka izany, miiba no ty azon'ny fitondrana eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny sosialim-bahoaka izay raha tato anatin'ny 7 taona farany hoy ny fanio-kevitra ireo olom-pirenena. Sahirana vokatra izany ireo mpanao politika mpiara-dia amin'ny fitondrana ankehitriny amin'ny fanatsarana ny endriky ny fanjakana tarihin'ny filoham-pirenena.
ohatra amin'izany antoko maitso tamin'nyity androany ity izay nanaovalan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia ny Antaninarenina sahirana teo amin'ny famaliana ny fanontaniana ireo mpanao gazety. Eo amin'ny 100 000 hektara isa-taona eo no maheto amintsika fahitanareo an'izay politika fiarovana ny tontolo iainan'izay. Eo ihany koa le resaka fambolekazo hoe firy ny tody réussite raha tao anatin'izay tamin'izao fitondrana izao no jerena raha fahitanareo azy. Raha hijery hoe hotratritsika ve le resaka dolotanetsiny rehetrarehetra mazava ho azy fa ho sarotra satria ny hatramin'izao aloha dia noho ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena dia mbola tsy afaka manao équipement matanjaka zany tsika ohatra hoe avant pompier satria mila infrastructure ngeza be zany a, mila vola beda be zany a, mila fiomanana beda be zany a, na dia pilote ary. Zao hita ny olana amin'ny resaka tany sy ny rano amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanareo an'izay sao dia tsy hoe ao anatin'ilay hoe tratra ny tany zona fa zavatra hafa ihany koa nentina ny hoanina no sy azo isolana fanjakana ao anatin'izay andreo. Miaratsiny fa matoa zay manao ny fanjakana satria mifandraika amin'ny fotom-pisinay a io fa ny vina ny filoham-pirenena tany rano tontolo iainana anamaitso ny Madagasikara ame rano any malagasy a ame tany mamepona ao anatin'le vina zany zay hevitra fa tsy hoe seza akory na hoe vohilika tsy any mihitsy le izy. Roa taona sy tapany ny filoham-pirenena no afaka niasa hoy ny atoko maitso noho ireo krizy samihafa ny seto eto amin'ny firenena sy maneran-tany na izany aza maro ny asa vita. Mifampitohy amin'izay no inona amin'ireo tanjona le foto-kevitra ny raisan'ireo zany efa tratra mizora ny fomba fijerinareo. Processus izy io tsisy zavatra tratra tanteraka zany na miaingana mety tapitra fa efa eo ampanaovana azy a dia efa misy be da be ny vita na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona tontolo iainana tsy mety tapitra ny fikajiana azy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ny aina tsy mety tapitra ny fikajiana azy. Izao no teninay toko maitso tao amin'ny fitorana eo amin'ny fiarahana io haroan'ny président Andry Rajoely tsy misy fepetra. Dikan'izay ny fanapahan-kevitra raisy ny fitoram-panjakana tsy isianay toko maitso olana na miantso anay izy na tsy miantso anay izy. Ny fifanarahana aloha dia be da be ny tanteraka misy koa ny tanteraka fa tsy miankina amin'ny filoham-pirenena na tsy miankina amin'ny antoko maitso fa ny conjoncture internationale fa be da be zany ny zavatra atao ary mbola hiaraka noho ny valaretina Covid-19 fa noho ny etiady ny Ukraine tia dia sahirana fa ataontsika hoe raha nangataka 5 taona zany ny filoham-pirenena tsy 5 taona ny azony fa raha en définitive zany mety 2 taona ny 2 taona sy tapa ny azony. Araka izany resy lahatra ny atoko maitso tariny Alexandre Georges fa nitondra ary hitondra ny Madagasikara makany amin'ny fandrosoana ny fitondrana tariny filoham-pirenena ankehitriny antony angatanyity antoko ity ny mbola firotsahany amin'ny fifidianana manaraka ary hotoanan'izy ireo tsy misy fepetra. Igadona etoa tanindrazana raha mpitso ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery fiverena tanindrazana izay efa voakajy mialoha ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny ity taona 2024 ity. Gaëtan Andriatsilavo. Raha mpitso sabotsy 1 febroary no igadona eto tanindrazana ny filoha teo aloha Hery Rajaonary Mampianina rehefa lasa nipetraka tany Frantsa taorian'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny filoha Andry Rajoelina ny 20 janoary 2024. Fiverenana izay sokajiana anaraka ny fepitaona takiany lalàna ny amin'ny tsy maintsy ipetrahana eto tanindrazana enim-bolana mialohan'ny hirotsahana ho kandida hifaninana ho filoham-pirenena. Raha io no jerena mazava fa ho isan'ny kandida hifaninana ho filoham-pirenena ny filoha teo aloha Hery Rajaonary Mampianina. Andrasana ny fanambarana ofisialy anamafisana izany. Tsy aivina lasa fomba fanao mahazatra ireo mpitondra teto amin'ny firenena ny mandao ny tanindrazana raha toka tsy eo amin'ny fitondrana intsony. Fomba fanao izay mampapetra-panontaniana ny maro isan'izany ny hoe tahotra sy ahiahy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa nandritra ny fotoam-pitondrana ve no antony fitoam-ponenana ny ampitan-dranomasina, fiadiana fahefana ihany ve no antony iverenana eto tanindrazana sy ny maro hafa. Raha iverenana ny tantara taoriny ny famindram-pitantanana ny 24 janoary 2024 teo amin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena lany ny taona 2024 Hery Rajaonary Mampianina niala teto Madagasikara ny filohan'ny HAT ary nifindra tany Suisse. Tsy nandray anjara mivantana tamin'ny fiainana politika nandritra ny 4 taona teto Madagasikara. Ny volana Martsa 2024 niverina teto Madagasikara ity filohan'ny HAT teo aloha ity, izany hoe 10 volana katroka mialohan'ny fifidianana fiodinana voalohany ny 7 novambra 2024 no niseho tamin'ny Malagasy ny tenany.
ny voalohan'ny volana aogositra 2024 no nanambara ofisialy mikasika ny filatsahako-vidiana ny tenany. Toy izany ihany koa ny zava-misy raha ny fihetsiky ny filohany antoko SVM ery Radonary Mampianina no jerena. Nandritra ny 4 taona tsy nandray anjara mivantana tamin'ny sehatra politika sy ny raharaha-pirenena ihany koa ny tenany. Ny 20 Janoary 2024 no vita ny famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny pirenena teo aloha ery Radonary Mampianina sy ny filoha lany ny taona 2024 Andry Rajoelina. Ny findramonina tany Frantsa ity filoha teo aloha ity ka tsy naneho hevitra na nandray anjara mivantana mikasika ny raharaha-pirenena ihany koa. Iroso amin'ny fifidianana ny eto Madagasikara amin'ny ity taona ity. Araka izany, igadona eto tanindrazana ny filoha teo aloha ery Radonary Mampianina. Tonga eto amin'ny fotoana ny doka varotra foy isika tomboka lasy tomboko vavy rehefa avy eo miverina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mirad et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 milliards TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Isaorana trano ianao tsy mbola misaraka aminay mamerina ny araba tonga sondra eto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Anomboka ny alatsinainy faha-13 ny volana febroary 2024 ho avy izao ao Antsirabe ny fampiofanana ho an'ireo tanora izay liana amin'ny fianarana ny teny italiana. Fampiofanana vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Mahay Madagasikara izay misehatra eo amin'ny lafiny fizahantany sy ny profesora italiana ho avy any an-toerana ary ny masovoy italiana monina sy miasa eto Madagasikara. Aorian'ny fiofanana dia isy ihany koa ny fanampiana ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny fizahantany. Andrinirina Randriamiarsoa, Kolo TV, Antsirabe. Efa manomboka misokatra ankehitriny ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara taorian'ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus izay niteraka olana maro teto amin'ny firenena. Ho fampandrosoana izany sehatry ny fizahantany izany eto amin'ny faritry vakina karatra manokana dia isy ny fampiofanana sy ny fampianarana teny italiana izay ataon'ny orinasa Mahay Madagasikara. Ity orinasa ity izay misehatra eo amin'ny lafin'ny fizahantany efa ny taonany maro. Raha ny fantatra dia ny 900 ny mpizahatany tonga mitsidika eto Madagasikara dia mpizahatany italiana avokoa. Izany indrindra no nanosika ity orinasa ity hampianatra ny teny italiana sy hanome fampiofanana obseradio ho an'ireo tanora eto Antsirabe. Inona no mahatonga ny teny italiana satria vahiny tonga eto amintsika 80% ny touriste tonga dia italiana dia manao formation izahay ho an'ny tanora classe débutant izay amin'ny prix tena mirary satria 150,000 ariary par mois ny écolage dia misy koa ny classe intermédiaire ho an'ireo ankizy izay efa ohatra hoe efa mahay kely ny teny italiana dia mitovy ihany 150,000 ariary ihany koa ny écolage. Dia misy an'ireo tena ankizy sahirana izay tena hoe sahirana dia tafiditra ao anatin'ny fanampiana Mahay Madagasikara mandray atanana tanteraka azy izahay amin'ny resaka écolage ary manampy azy koa amin'ny resaka fitadiavana arak'asa. Dia misy ny formation koa izay omenay hoentina ireo ankizy ireo hampanaovana descente sur terrain satria moa izay ihany zany mikarantiny asa omenana azy rehefa vita ny fianarana ao anatin'ny 3 mois. Dia efa azo atao ihany koa hoe tena asa mahavelona satria ny ankizy rehefa mahafeny teny anankiray dia anisan'ny tsara karama foana ny ankizy ao anatin'ny resaka fizahantany. Tsikatra fa isa fitsijovana manokana ireo tanora izay vonona hianatra ny teny italiana nefa tsy misy ny entimanana ahafahana manatanteraka izany. Aorian'ny fiofanana dia misy ihany koa ny asa natokana ity orinasa ity ho an'ireo tanora izay nahavita amin'ny fiofanana.
Tady tanora maromaro izahay eny tanora izay vonona ao ihany koa ireo tena tanora sahirana dia ho ampianay izy ireo. Izahay zany miantoka ny Ecolas satria maro ny ankizy izay noho ny fahasahiranana indray aman-dreny dia tsy mba manana moyen izy ohatra hoe hanana ny asa tsara nefa ny asa ao anatin'ny torista zany tena nisan'ny asa tsara dia ho fanampianan'ireo tanora koa le izy izay ihany dia afaka mampiasa anazy rehefa vonona izy, rehefa hitanay hoe mafy tsara le teny italiana izy. Maro dia maro ny hôtely izay efa miara-miasa aminay eto Antsirabe, Royal Palace, Menabelle, Couleur Café. Misy ny certificat omenay en 3 mois eo, manana certificat ny ankizy accepten'ny consulat italien. Ny ahitana ny toerana moa zany dia akaiky ny hôtely Vohitsoa, akaiky ny Sœur de Bon Pasteur zay ngany mba nahitana azy bebe kokoa. Tanjona ao anatin'ilay zany dia izay mafisiko foana hoe fanampiana ny tanora. Araka izany dia hanomboka ny alatsinainy 7 ny volana febroary 2024 avy izao eto Antsirabe renivohitra ny fampianarana ny teny italiana sy ny fampiofanana ireo tanora ho mpiserady izay ataony orinasa Mahay Madagasikara. Tandindindoza amin'izao fotoana irandriamanana Jano Pampaniel Laklosy izay ny tanàna Amponja Vonjimaika araka ny nambara ny mpisolo vava azy. Mpandrarany fonja ny tory azy raha ny fanazavana ka ahina isy fanapara-pahefana atao aminy. Nangataka fanafana Vonjimaika manoloana hitrango ny fianakaviany saingy nolava ny fitsarana. Onona saina. Nolava ny fitsarana mbara tonga voalohany ao mananjary ny fangatahany fianakaviana sy ny mpisolo vava ny fahafana Vonjimaika ny Janoandriamanana Pampaneno Laklosy no sady mpampianatra. Ambony ny ambany ary ahina hivadika zavatra fandraraha hoy ny fianakaviana antony izao fangatahana izao. Antonina tonga anay nangataka fahafana Vonjimaika dia satria miayay izahay fianakavianany noho ny menansy nataony mpandrarany fonja tamin'ny Janoandriamanana alohan'ny tazomana azy fonja Vonjimaika. Miayay izahay satria mpandrarany fonja be ny Mananjary no mitory azy ary mpandrarany fonja ihany koa no miambina azy amin'izao dia miayay izahay amin'ny ainy izay ao anatin'ny fonja be ny Mananjary ao ka izay no antony nangatanay liberté provisoire na koa hoe fahafana Vonjimaika. Ka eto izahay tompokoa dia mitaraina satria sady sy mahatoky ny fijanonan'Andriamanana Jano ao amin'ny fonja satria mpandrarany fonja Mananjary no mitory azy ary ao amin'ny fonja be ny Mananjary ihany izy no tazomina ka izay no antony nangatanay ny fahafana Vonjimaika. Miantso ny fijerena akaiky ity raharaha ity ny mpisolo vava azy noho ny fisiana tranga maro mampiaya. Ny fitazomana fonja Vonjimaika zany nefa dia azo lazaina hoe exception ihany fa ny liberté no principe ary Andriamanana Jano amintsika amin'ny teny izao zany dia mbola misitraka ny présomption d'innocence voalaza amin'ny andininy 7 ny lalampanorenana ary tsy mbola olona hazo eritreretina na vinavinaina hoe andositra hiala ny Mananjary no izy fantatra toeram-ponenana manana adresy mazava mpampianatra raha teo ny asa mandrarahany ao amin'ny CG ny Mananjary ary izy dia vonona tsy manome toky iseho amin'ny fotoana rehetra sy ny ora izay ilany ny fitsarana azy. Ankoatran'izay moa zany dia fiarovana ny aina satria na tiana na sy tiana dia mampizaly ny eritrerina izany hoe ara moraly ny fipetrahany ao am-ponja no ny mpitory izay mpandrarany fonja. Tsy ivona nisy ny fitorianany mpandrarany fonja be ny Mananjary nataona olon-tsotra ny 12 Desambra teo mikasika ny kolokolo sy ny fanapara-pahefanana azo azy saingy nolava ny fitsarana. Nanaparitaka izany ny Janoandriamanana tanatin'ny tambazotra Tserasera. Nisy ny fandrahonana natao ho an'ny vavolombelona tamin'izany raha ny fizarana nataony Janoandriamanana tamin'ny 9 volana Janoary lasa teo. Nanao fitorianany mpandrarany fonja taorian'izay. Ny fiafaran'ny volana Janoary teo no niatrika ny famitorana teny anivon'ny tobiny Gendarmerie tao Mananjary Janoandriamanana Pampaneno Laklosy amin'ny tambazotra Tserasera no sady mpampianatra. Taorian'ny fianoana azy teny amin'ny fampanoavana nahiditra ponja Vonjimaika Janoandriamanana ary amin'ny 12 febroary avy izao no hiakatra fitsarana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mananjary. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha.
Famiverina ankehitriny ny fanatanterahana fifananana ara-panatanjahantena taranja rugby izay nampitondraina ny lohateny XXL Top 20 Énergie ho an'ny taona 2024 no tanterahana androany ny fizarana vondrona ireo club miisa 20 andray anjara amin'ny fifananana. Abraham Randriamanana. Folo taona ankehitriny nisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa Star sy ny Malagasy Rugby. Isan'ireo fifananana manamarika izany ny XXL Top 20 Énergie ho amin'ity taona ity. Miisa 20 ireo kluba andray anjara anatin'ny fifananana izay misara ho vondrona 4 raha ny nambarany tompona andraikitra. Tanjona ny fanohanana sy ny fampivelarana ny baolina lavalava raha ny fanazavana. Io zany toy an'ny fifanaran'ny Malagasy Rugby sy Star izay fananomboka tamin'ny 2024. Ny Star moa zany dia efa hatramin'ny taona maro ny fananohana foana ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eto Madagasikara, indrindra teo amin'ny sehatry ny rugby. Dia toy an'izay fanohanana efa nanomboka tamin'ny 2024 izay ty fanohanana ataonay ity amin'ity taona ity, dia izany hoe efa anaty valeran'ny Star mihitsy zany manohana ny sehatra ny fanatanjahantena izay sehatra afaka ivelaran'ny Madagasikara. Totosan-droany ny fisarihana ireo kluba iray vondrona anatin'ny fifananana XXL Top 20 Énergie. Mitohy ankehitriny ny disadisa eo amin'ny filohan'ireo kluba sy ny filohan'ny Fédération Malagasy Rugby. Izy ireo izay mitaky ny famoahana ny mangarara mikasika ny fitantanam-bola eo anivon'ny Fédération. Miantso amin'ny fifampiresahana amin'ny filoha Malagasy Rugby androany ireo filohan'ireo kluba samihafa ireo. Mitaky ny fisian'ny fitantanana mangarahara eo anivon'ny Fédération Malagasy Rugby ankehitriny ireo kluba samihafa raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miteraka voka-dratsy ho an'ny taranja rugby, indrindra ho an'ireo mpilalao sy ny kluba ny fisian'ny dizadiza amin'ny filohan'ny Malagasy Rugby raha ny fanazavana. Anton'izany ny tsy fihainoan'ny Fédération sy ny tsy fahamaliana ny fangatana ataon'ireo kluba. Mbola misy disadisa ao anatintsika malagasy mba tsy analavana ny resaka satria nanana rekety be da be izay napetraka tamin'ny président malagasy sy ny malagasy manokana ka aminay manokana zany mba ifampidinitra izay majorité presque la majorité zany dia tsy anatanteraka izay ty fotoana androany ity raha tsy mahazo valiteny avy any amin'ny président malagasy efa nazavaiko ary za mihitsy ny teny la réconciliation entre le président du club et le président du Malagasy Rugby. Izy mihitsy no ohatrany hoe lasa manana lololony ary io dia tafiditra io efa misy victime io hatrany amin'ny fifidianana ekipa nationale. Nanambana ny tsy andray anjara amin'ny fanatanterahana ny fizarana ny vondrona anatin'ny fifananana top 20 ireo kluba androany raha tsy misy ny firesahana amin'ny filohan'ny Malagasy Rugby. Mazava ny tempo tamin'ny voalohany teo satria efa iemiko ihany izay resaka izay oaly sy tamin'ny maraina teo. Mafisiko ny teniko voaraiko ny fangatanareo teo ngamba ny tamin'ilay zavatra nangatanareo tamin'ilay taratasy misy ihany efa mety anankiray no voavaly tamintsika ny resaka fa ny ankabetsany araka ny teny teo mbola tsy voavaly. Hoentiko le teny izy tsy maintsy isy ny fivoriana ao aorianan'izao ifampiresahanareo satria le olana zany tena entrenareo sy président Marcel mihitsy fa ny amin'izao fotoana izao aloha aoka mba tsy ho veromaina izao fotoana izao zao fikarakarana izao afaka miaraka amiko zay olona etretinareo fa solitenareo avy eo fampiresakitsika mandamba amin'izay fotoana fanareo midinika Marcel zay rehefa avy eo. Tena amin'ny anaran'ny club ny ASC anao tirage-au-sort zay fa ametraka hoe sous réserve manao fivoriantsika miaraka amin'ny président Malagasy Rugby. Totosa araka izany ny fizarana vondrona ireo kluba indray anjara amin'ny fifananana top 20 taranja rugby. Andasina kosa ny vokatra ny fihaonana teo amin'ny filohan'ireo kluba sy ny filohan'ny Malagasy Rugby. Maro ny fomba fitsaboana izay azon'ny olona isafidianana raha ny fanadihadiana natao saingy mila fitandremana izany. Mila mailo ihany koa ny olona rehetra amin'ireo mpitsabo sandoka raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Sarobidy ny fahasalamana ka tokony mandray andraikitra manoloana izany ny mpitondra fanjakana iarovana ny vahoaka. Ny alarana efisaona mitatry ny andendeny izay. Misy karazany maro ny fomba fitsaboana toy ny conventionnel izay ataon'ireo mpitsabo amin'izao. Eo ihany koa ny alternative na ny fitsaboana fanampiny isan'izany ny aneti-paharazana. Mbola maro ihany koa fa ny karazana fitsaboana.
Manana safidy amin'ny fomba fitsaboana tiany atao araka izany ny olona iray. Nambaran'ireo mpitsabo fa tsy miaraka ny fomba fitsaboana ary tsy tokony hisantoka ny olona milaza fa manao ny fitsaboana nentim-paharazana. Fanampiana ny vahoaka mba hisitraka fitsaboana no nanaiky OMS ny fitsaboana nentim-paharazana raha ny fanazavana. Tena tsy mety kosa rehefa misantoka le olona. Zany hoe rehefa nentim-paharazana zany dia tena fitsaboana nentim-paharazana no atao fa tsy mamitaka. Zany hoe tsy milaza ianao fa nentim-paharazana nefa fanafody ampiasainao, fanafody hafarina ampiasainao na zavatra tsy mifanaraka mihitsy. Na tonga ny OMS nanaiky ny ampiasana ny nentim-paharazana dia Afrika zany dia noho ny fahatsapana fa be dehibe ny tsy maharaka na arabola zany amin'ilay fitsaboana conventionnel. Zava-misy nefa amin'izao tao izao le lazaina fa nentim-paharazana sy le alternative indray no lasa lafo ny fitsaboana conventionnel. Reny ordonnance nasehoaka ireny ohatra tafiakatra 800 000 ariary ny fitsaboana nefa complément alimentaire no anatiny tsisy mifanaraka amin'izay lohan'ny mihitsy zany. Mila fitandremana ny fihinanana fanafody antony miteraka aretina hafa indray ny fihinanana fanafody tsy mifanaraka amin'ny olona iray. Mila mailo ny olona rehetra ary manaitra ireo tompona ndraiky mpanjakana ny eo anivony olafitra ny mpitsabo mba hijery akaiky ireo olona tsy nanaraka fiofanana amin'ny resaka fitsaboana akory. Tsisy mandany tsy ilaina nentim-paharazana fa rehefa nentim-paharazana kosa dia tena zay manana école tsika, manana ny NSPC tsika mampianatra ny nentim-paharazana. Dokotera efa mivoaka no mianatra médecine traditionnelle. Fa tsy foronina fotsiny hoe ty zany dia apika an'ity dia atoko an'izao dia mitapitaka olona. Eo moa no sarotra satria ny olona ne matoa miroboka andray tsy fahalalany. Zay no mahatonga anay minay ho lavitra zany dia mazava mihitsy mba tsara ihany mba fantatry ny olona hoe inona ny tokony atao, inona ny fitsaboana tokony sy azo antoka zany. Fa izy io hoe inona ataonao hoe misy fiantraikana fahasalamana daholo finakinanana zavatra rehetrarehetra. Ny manaitra sy milaza ny tranka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana no andraikitry ny olafy ny mpitsabo ary anjara ny tompona ndraikitra isatsokajiny no mandray fepetra iarovana ny vahoaka amin'ny fisitrahana fitsaboana. Fanakotrika ny fitsenana ny Berajo, Tatsiry ary Darado isan'ireo mpilalao nandrafitra ny Bary Ashanina ary avy amin'ny faritra Aloatra Mangoro nanomboka teny Moramanga sy ireo lalana rehetra nolalovany na eno ny fanohanana ny vahoaka na ny fanohanana ny vahoaka izy telo milara ireto izay reharehan'iny faritriny antony zao fitsenana makotroka izao ho ireo vahoaka. Ilaina fikirizana ny fitiavana ity taranja ity ho ireo mpilalao ny Bary Ashanina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety fanampanazavana. Faly dia faly zay telo lahy tsy nampoziny mihitsy ny zavatra tranga ity fa dia feno olona lalana nanomboka teo Moramanga nandalo Moasary, Andaingo, Vodiala kopakopaka tanana daholo ny olona namoaka sainam-pirenena tena milamina tena mankasitraka. Ny ho an'ny zandrikely ity baolina kitra tsy nisy moa zany ny ekipa pirenena fa tsy nisy ny club. Efa nisy ireo club ireo dia misy le fototra. Mila faharetana le baolina kitra zandrisany mila sacrifice mila manavaka ny mety sy tsy mety ary ny atao sy ny tsy tokony atao. Izay fotsiny sy ny fitondran-tena. Mila miendrika eo fitondran-tena na ny fiarahamonina na ny ampianarana ny eny ambony-kianja ny eny avelan'ny kianja. Eny ihany koa ny antsika miampitana amin'ny resaka avy any ivelany any Ukraine. Ataon'ny Rosia amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy faritra Atsimo-Atsinanana any an-toerana. Lasibatra amin'izany ireo ivon-toerana mpamokatra angovo. Mangataka famontsiana fitaovam-piadiana avy amin'ny vondrona Eoropeanina toy ny fiaramanidina mpiady ankehitriny ny filoham-pirenena Ukrainiana. Fanampanazavana entiny Abraham Randriamanana eo amin'ny sary ny France 24. Niamafy androany maraina nidaroka bomba nataon'ny tafika Rosiana tamin'ireo faritra samihafa toy Ukraine. No ikendriny nandritra izany ireo toerana mpamokatra angovo raha mifampitabaovao.
Manoloan'izany nanao antsy fangatana fitaovam-piadiana amin'ny vondrona Eoropeana ny filoha Ukrainianina. Isan'izany ny fangatana ireo fiaramanidina mpiady. Itsankilany andrasana tao anatin'ny herinandro maro ny famaliana ny fangatana nataon'ny filoha Ukrainianina raha ny fanambarana nataon'ny filoha Frantsay omaly. Hatreto mijanona amin'ny famantsiana fitaovam-piadiana ampiasaina ny tanety ny fanampiana entin'ireo firenena mikambana anatin'ny vondrona Eoropeana ho an'ny Ukraine, ankoatra ny fampitaovana samihafa ilaina amin'ny sehatry ny fahasalamana. Dia iny ihany koa mamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavy akasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.